Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Mbola agnatin'ny hafaliagna trany rimpiano ajaigny no entinay miarahaba antsika jiaby izay mbola tratranay eo ampanarahagna indrindrandrindra an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry amintsika jiaby izao. Alatsinainy faharoa janoary 7 andro izay natoka amin'ny fiangonana magneran-tany ankalazagna sy vavahagna manokagna miaraka amin'ny reto olo-masigny roa izay mpiaro atsika amin'ity andro alatsinainy faharoa janoary ity. De tsy zao fa i masindahy Basily sy masindahy Grégoire de Nazianze ka angatahantsika fahasoavagna amin'ny alalan'ireo olo-masigny reo ny fiainagnantsika manontolo ka iangaviantsika izy reo hivavaka ho antsika. Ary mbola faly ihany koa mamirigny fiarabagna ho antsika jiaby izay eo ambany fiarovan'ireo olo-masigny reo hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra ary azo fahasoavagna indrindra fa amin'ity taogno izay vao manomboka ity. Ireo vakiteny izay naroson'ny fiangonana ho antsika nonday rahantsika ka ny fampianarana izay naroson'ny archevêque antsika de Monseigneur Benjamin Marc Caramarson nondeha arahantsika amin'izao fotoagna izao. Vakiteny voalohany, taratasin'ny masindahy Joana Apôstôly. Ry Kristianina hafana, iza no mandenga raha tsy izay mandafa i Jesosy no Kristy, ary ny antikristy dia izay mandany iray sy ny zanaka. Izay rehetra mandany zanaka dia tsy manana ny iray koa, fa izay manaiky ny zanaka ihany no manana ny iray. Koa aoka hitoetra ao anatinareo izay renareo hatramin'ny voalohany. Fa raha mitoetra ao anatinareo izay renareo hatramin'ny voalohany, dia mitoetra ao amin'ny zanaka sy ny iray koa ianareo. Ary ny zavatra nampanentenenantsika dia ny fiainana mandrakizay. Nanoratra izany ho anareo aho ny amin'ireo manangola anareo. Ary anareo ilay fanosorana norasiny taminy no mitoetra ao aminareo. Ka tsy mila hampianarin'olona ianareo, fa izany fanosorana izany no nampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ary marina fa tsy lenga ny fampianarana, ka tomoera ao aminy araka ny fampianarana ianareo. Ary ankehitriny anaka mitoera ao aminy mba hanatoky isika rehefa miseho izy, ka tsy horoainy hiala aminy amin'ny kenatra amin'ny andro atongavana. Zany ary ny tenin'ny Tompo.
Umbatsika menakavy any amin'ny tompo utanteraka tokoa ny izany evanjely masa nosoratany Masinday Joany voninahitra ny eo anao ry tompo izao no nambarany Joany Batista raha nagniraka ampisorona sy levita avy tany Jerusalema hankany aminy Jody mba hanontany azy hoe iza moa ianao nilaza marigny izy ka tsy nanda fa nanao hoe tsy Kristy aho dia nanontany azy izy ireo nanao hoe iza ahy i Elia va ianao fa hoy izy tsy izy aho dia hoy ireo ilay mpaminany va ianao fa hoy navaly tsia ka hoy izy ireo taminy iza ary ianao mba hitondranay valy amin'izay naniraka anay ataonao ho iza ny tegnanao dia hoy izy izaho no feony miantso any anevitra hoe aitsio ny lalan'ny tompo arak'izay voalazany Isaia mpaminany ary farisianina ireo iraka ireo dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batemy raha tsy Kristy na Elia na ilay mpaminany ka novaliany Joany hoe izaho manao batemy amin'ny rano fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo dia ilay avy ao aoriako ary tsy mendriky amahany kofehin-kapany aza ao tany Betania andafiny Jordany izay nanaovany Joany batemy no natao izany zavatra izany izany ary niteny ny Tompo.
zao mifankahita marina mifankahita ihany koa tamin'ny tranche mifankahita amin'ny toerana maro samihafa fa ny an'ity vao mifankahita atao amin'ity eglizy isika ka faly miarahaba antsika minakara izao taom-baovao zao akintsika amin'Andriamanitra ity taon'ity mba ho taona masina ho atsika masina izy raha ilay masina dia i Jesosy Kristy ilay mpiara-belona amintsika satria izay koa no nankalazaisika tamin'ny Noely Jesosy mpiara-belona amintsika no miara-dalana amintsika ary izay tokoa no nanoloran'ny eglizy amin'izao fanombohan'ny taona izao olo-masina lehibe eo anivon'izay eglizy izay dia i masinday Basile sy masinday Grégoire ny tiany eglizy ampiseivina amin'izany dia mba ho fantatrasika fa ao amin'Andriamanitra no hanovozasika an'izay fahamasinana izay ao amin'ny Eukaristia no iombonasika amin'Andriamanitra ary ireo olo-masina ireo ny masinday Basile le Grand masinday Grégoire de Nazianzy samy mpampianatra l'Eglizy ny anankiray nampianatra bebe kokoa momba ny fanahy masina ny anankiray nandalina momba ny Trinité masina ka ingany ity taon'ity ibanjinasika bebe kokoa any Jesosy miara-dalana amintsika mpiara-belona amintsika matetika nefa amin'ny fiainasika dia sy hitasika Jesosy ilay arena sarobidy fa mitady arena hafa isika masina ny taona ho isika ary izay moa no irarisika raha ny fiainasika no masina ary izay no ampisehivin'ireo tenin'Andriamanitra anankiroa sy afenina tokoa araky ny voalazany masinda Joany amin'ny vakiteny voalohany fa maro ny antikristy izay andravany izay fanirisika izay ho masina dia ambarany amintsika ary inona ny vahaolana raha tia ho masina isika dia oka hitoetra raha misy teny miverimberina asa raha nasikaritra an'izay nareo amin'ny vakiteny voalohany raha misy teny miverimberina dia ny hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra mitoera ao amin'ny Kristy mitoera ao amin'ny tenin'Andriamanitra arakaraky ny fikirasika amin'ny finoana no ahafahasika miatrika ny antikristy ireo izay mpisandoka ozy raha ataosika amin'ny teny mahazatra ny tanora ankehitriny moa izay dia ireo manao piratage zany ary dia maro izy ireo milaza fa mpitondra fivavahana n'izao sy izao manambara n'izao sy izao piratage zany fa oka andeha amin'ny original isika raha tena masina ny fiainansika ary sy amin'izao ihany misy an'izay fa enitsika teo tamin'ny evanjely ireo nanatona ny Joany olona mampantatra sara ireo farizianina fantany satria nandalina ny tenin'Andriamanitra ireo kanefa sy mety nanaraka ny fampianaran'ny Joany ary dia izay mbola miantony amerenan'ny eglizy io vakiteny ny evanjely masinda Joany izay efa nivakisika ny lohan'ny Noely inona ny antony araky nilazaisika teo masina ny fiainatsika dia masina ny taona zany hoe arakaraky ny ahejatsika mandray an'i Jesosy efa nilazaisika moa teo hoe tandremo fa misy olona manao mampianatra an'i Jesosy asanto iny zany efa tandremana ka ahoana ny fanafodiny ny mitoetra ao amin'ny tena original dia izay ampianarin'ny eglizy ho isika fa zavatra anankiray faharoa koa tsy ampy izay raha tiasika no masina dia izay no voalazany evanjely io sy inona izay fa ny fahaizasika mandray an'i Jesosy
izoany na inandray an' Jesoa ary nanambara ny Jesoa tamin'ny mpiarabelony. Dia izay koa isika mahaiza mandray an' Jesoa anatin'ny fanetretena araka voalazako teo ireo farizianina mpandalina ny soratra masina ireo mahafantatra tsara hoe ohatran'izao zay misy eo avy zay kanefa sy pare reo ka okatsika mba ho pare ahay andray an' Jesoa mba amin'izay ho masina tokoa ty taon'ity raha masina ny fiainatsika. Inona moa zay hoe mahay mandray an' Jesoa? Voalohany aoka sy akombre ny fosika araky ny atetika ataoko zay. Inona moa zay fo akombre zay? Akombre satria sisy toerana tahaka n'ilay nolazainy efa nanao hotely raha nanantona azy i Josefa sy Marie rehefa ho avy Jesoa dia nanantona n'ilay reo mpanao hotely sisy toerana ho anareo ato. Dia izay ny problème amintsika. Raha sisy toerana ny Jesoa ny fosika dia aza mieritseritra ho taona masina ity taon'ity. Masina izy raha misy toerana amin'ny Jesoa ary i Jesoa tena izy fa azy ireny Jesoa sandoka pirate. Inona moa Jesoa tena izy lay ankalazaisika izao lay resisika amin'ny communion. Asa raha mba nidininsika zay ry kristianina hafa rehefa isika mandray communion i Jesoa ny eo ilay Jesoa banjinsika ao amin'ny lakresy io izy miresisika tena izy misy satria ny finoansika zay. Ary zay no mahatonga mamerimberina mandrakariva hoe aoka rehefa miteny no mompera satria tena fekepinoana no ataosika vatan'ny Kristy mba havalio mazava hoe amen. Fa aza atao hoe menmen valio hoe amen fekepinoana i Jesoa no raisika ary zay no manamasina ny fiainansika ka hoentsika eo amin'ny fiainansika. Masina ny fianakaviana masina tao Nazareta satria teo anivon'izy ireo Jesoa ka raha misy faniriana tokoa amin'izao taona vao manomboka izao dia mba hitoetra ao amin'ny fianakaviasika sy kiraikiraiky i Jesoa ka tena eglizy kely ho senakla kely ny fianakaviasika. Andao ary talao an'izany fahasoavana izany miaraka amin'ny fianakaviana masina isika. Vavaka ho an'ny fianakaviana masina ho an'ny fianakaviana rehetra maneran-tany. Ry Jesoa sy Maria ary Josefo eo aminareo no ibanjinanay ny famirapiratry ny tegna fitiavana mary koa mitodika aminareo ampitokihana zahay. Ry fianakaviana masina tao Nazareto ny fianakavianay koa mba ataovy tonga sehatra njakan'ny fiombona, ataovy tonga senakla iaranay mivavaka, ataovy tonga sekoly amavozanay fahalalanany evanjely ary ataovy tonga fiangonana kely ao atokantrano ao. Ry fianakaviana masina tao Nazareto enganie tsy hisy intsony na oviagna ny fianakaviana mitondra fesana noho ny herisetra, ny fianakaviana tsy mba mivelatra fa mikombona, ny fianakaviana misara-bazana. Ka izay rehetra mitondra ratra na sendra fanafintohinana mba hahita fanalana lahelo sy fagnasitrangana hengana. Ry fianakaviana masina tao Nazareto
enganeny synody ataon'ny eveka mba hamoafo amin'ny ologno rehetra ny fahatsapagna fa masy ary tsy azo tontohinagny ny fianakaviagna ary hamoafo ny fahatsapagna ny akantony araka ny nandaharin'Andriamanitra azy. Ry Jesosy sy Maria ary Josefo mba heno izay mba hikeo ny vavakay. Amen. Jesosy Maria fanilonay Josefa pitay zapiaruanay funzerunare izay funzerunare izay. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.